Faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama fa antegna akory lahaly akory ge akory li akory koa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny raha mahakasika ny ady ataon'ireo mpomba fitondrana amin'izao fotoana izao no bosibosika androany izay ny ahitana tany fianaran-tsoa izay nampiseho indray ireo mpomba ny filoha dia tia korontana izy ireo tsy nisy azona fenina teo masom-bahoaka no ny famaly sy ny fanaovavabe ny assistant parlementaire roa lahy izay samy malaza azy fa ho samy mpomba any filoham-pirenena Andrajoelina hetsika no kakarainy UPAR atao amin'ny Rex fianaran-tsoa ny farany herinandro teo ity nahitana skandaly ity indray resaka fandraisam-pitanena no fotony olana satria hoe nisy ny kabary kanefa tsy tokony ny kabary efa saika raikitra teny ambony lampihazo ny totohondry ka voatendry nandamina sy nanasaraka ny mpitandro filaminana efa tsy misy henatra intsony ao anatin'ny famoriam-bahoaka no miady an-trano ny mpomba ny filoha olona tia korontana toy izany ve no antenaina handamina ny fiarahamonina antsika malagasy sy hampandroso ny firenena dia asa re inona no tokony hatao eo amin'izao fotoana izao manko miady ireo mpomba any filoha zao ty fa hisy ho avy manko ny fifidianana sy lombavam-bahoaka ary eo ka ny ben'ny tanàna samy miady ho kandida na hoe samy hoe mamim-bahoaka ka mety miady eo ny hirotsaka ho solombavambahoaka nefa kosa izay mamim-bahoaka na izay toteny ao amin'ny toerana anankiray no mety ho voatsongaina hisolotena ireo vahoaka hilatsaka ao amin'ny antoko TGV sy UPAR miady an-trano manko TGV sy UPAR ity samy teo ho dadany samy teo ho lohany koa izay manko no zava-misy tsy eo amin'ny fianarantsoa ihany fa manerana ny Madagasikara rehetrarehetra iny ahitataratra zany ady seza sy hoe zay mahay misolelaka ihany angamba no mety ho voatsongaina na voatendry ho sombavambahoaka na ben'ny tanàna izay mahay misolelalelaka ihany ohatry ny ahoana ny fomba fisolelana mba ahafahanao mety mahazo io toerana izay tenentsika teo zay tsy valapatreo manko tsika fa reto misy vidéo tapatapany izay naseho fa mahamenatra ianao ve mpitondra fandrakana ianao ve ataontsika hoe misy sehatra anankiray eo amin'ny toerana anankiray ianao na ianao ministra na ianao sombavambahoaka na ianao ben'ny tanàna tokony mba ho matotra satria ianao ny solotena ireo vahoaka ireo ary solotena ihany koa ny mpitondra fandrakana koa tokony na vava avoaka na teny avoaka aza tokony mba ataontsika hoe mitandrina na fitondran-tena zany na fanehoan-kevitra amin'ny réseaux sociaux tokony hitandrina amin'izany rehetrarehetra zany satria ianao no ray aman-dreny olobe mpitarika eo anivony sehatra rehetrarehetra ka tokony ho modely amin'izany rehetrarehetra zany ity manko ady seza resaka politika ity manko indraindray tsy maintsy miady seza hitantsika zao ny collectif des candidats amiko manokana amintsika manokana aloha jajerena ny zava-misy marina mety miady ihany koa amin'ny resaka hoe iza no ho mpitarika mety izay angamba tsy ny fitovian-kevitra tsy maintsy misy mipitarika ao dia mety izay angamba fa io manko stratégie jiaby fa fitakiany zareo mitovy dolo fa reto fitakiany reto dia mba ho hitany vahoaka hoe zahay no tena mamim-bahoaka miady hoe zahay no tena nampandaniny filoham-pirenena amin'izao fotoana izao ty ho zay ny zava-misy marina eto amin'ny tany sy firenentsika miady seza ity misy vidéo tapatapany koa tsy sasatra miteny fisaorana ihany ho antsika rehetra mpanaraka ny vidéo ao amin'ny chaîne YouTube Vaovao Malagasy koa izay no ela izay no masaka azon'ireo sika androany koa misaotra hatrany manaraka makasitraka makatela azadino hatrany miabonné zay no namanao zay amin'ny commentaire izay mba ahafahana mahatsara zavatra tsika rehetra gasy mifanampy fanohana mba tsy ho lavo koa izay no nadia ataontsika resaka politika aza eto dia tsy maintsy mifanohana ihany tsika koa izay no masaka izay no ela ny fitiavan-tanindrazana zany rehetra zany matoa tsika mijoro mizara vaovao dia fizarana vaovao mba ahafahana tsika misaintsaina manaka hoe aiza ny tena marina koa ialana tsiny ihany koa raha ohatra misy tsy fitovian-kevitra izay moako nanarana politika resaka tsika eto dia tsy maintsy maneho hevitra anara politika zay koa zay no ela zay no raha ty misy vidéo tapatapany arahantsika misaotra betsaka Sisi fanafakafani hebu tenelai ya mshotani tutela patakana mantu sisi chafani shetani tu guvernura na naongea mtisawa na piku kupirenena mishota no pekiterala na naongea mtisawa sisi senatera mshota patandemena na naongea mtisawa na lushani
tirana tutaon zay. Tula resaka alepas-nira ang prepare-vocal rehetra. Eka, anisan'ny irang nagtuna kaganman sa iyo na Krisaya. Irang siyang naisi. Pamisi. Sawa. Nay magkata musika. Matu aren. Di mbak. Saya terpakai. Pak. Tapi biasa dulu. Di sawa. Artinya semana masalah yang reheka. Dia mengatakan artinya kepadaku. Fahro Dewi. Oke, masuk lagi ke pertama. Yalla. Saya. Ya, tinggal di sini. Tapi biasa dulu. Di sawa. Artinya semana masalah yang reheka. Dia mengatakan artinya kepadaku. Fahro Dewi. Oke, masuk lagi ke pertama. Yalla. Saya. Ya, tinggal di sini.
Nangatagatam na rin ko ang itang sisyara na. Wah, sanay baraga rin ang ita. Mas yan na rin tiyan rasultu. Nangatatera ka na rin. Fala po mafalan sa isuta. Ni mahalalang siya. Makasita kruha. Makatel niya. Sa ufofang na siya. Sa erte niya, rembi par. Kani para. Dia yes ka. Ilaw sabat na siya pa at ang nasigat ang fiskal. Ariyan ang pangapi ang Minimotofluan Republic. Kaya sabat na itong sigat ang wansaw. Kefan buwan na. Ano sa pangatenan na taon ni Par. Nwe, matatirahan na rin mo so hita-hita na iso. Matatirahan na rin. Voluan fatan fenarasua. Voluan região de outro massacre. Nico minir bensen na sua. Nuna haus di sambato mundinga. Tam ni tanan de be kuma Madagascar. Distrigan sandra. Sin distrigan kala mo fun. Sain voluan tan distriga. Telo mo pulong satu. Tek Madagascar. Lasen fenara sua dia. Ni voluan rehe na rehe. Makasita ke. Makasanya. Saan mengatakan na raw atau bundanya tangan na raw luak. Ang bundanya kasih ujar ka mampay. Okay, sasakit. Okay, sasakit.